Alatsinainy fa 25 ny volana Janoary taona 2024 naritra tompoko lasy tompoko vady tonga soa ianao ato anatin'ny fandarana dinika amin'izao takariva izao miarabanao ihany koa hanatratra ny taona vaovao ary mirary taona feno fahombiazana sy taona zina ao antsika rehetra ny tokantrano any tahaka ny mahazatra roa ny vahintsika amin'ity takariva ity ary samy ben'ny tanàna voafidy tamin'ny anarana tokontsika Madagasikara avokoa izy ireo vahiny voalohany ny ben'ny tanàna avy amin'ny commune Ambotrimanjaka Iadzason Andriamanalitsoa tonga soa ianao tompoko ato anatin'ny fandarana dinika. Miarabanao miala dia miaraban'ny vahoaka manaraka ny fandarana dinika ny isa-tokantrano aminy ny tanterana na ny ampitan-dranomasina. Zao moa vao miaona dia manararaotra kely miarabantsika rehetra na tratran'ny taona 2024 dia mirary antsika rehetra mba ahita fahombiazana amin'ity taona ity eo ambany fahasavan'Andriamanitra atotosan'ny aditsiny andraikitra napetraka tamintsika na ny isa-tokantrano na ny eo amin'ny firenena. Vahintsika faharoa kosa indray ny ben'ny tanàna vao amin'ny commune Lasora Jimirandriantsoa miarabanao ihany koa tompoko tonga eto amin'ny fandarana dinika amin'izao takariva izao. Miaraba amin'ny mialy dia miaraba ny meriny Ambotrimanjaka ihany koa miaraba antsika voaka malagasy rehetra izay manjoy ity fandarana dinika ity tratry ny taona 2024 mirary ny soa sy ny fahasalamana ho antsika voaka malagasy rehetra indrindra fa ny mponina Lasora izay manjoy izay fandarana izao ny tenako dia misaotra anao ihany koa nanasanay eto amin'ity fandarana dinika ity androany. Eny ary tompoko iompana tanteraka amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny fandarantsika amin'ny tsian'io ity taona fanomanana sy atrehana tanteraka ny fifidianana ny taona 2024 amin'ny fanontaniako voalohany amin'ny vahintsika angambany dia ny hoe manao ahoana ny fanentanana ny olona eny fotony eny anivon'ny commune misy anareo tsirairay avy amin'ny firosoana amin'ny fisoratana anarana ao anaty lisy mpifidianana manao ahoana ny faharisian'ny olona amin'izany hoe hisoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana izany. Atreto aloha zany efa fantatsika tsara moa hoe ty taona 2024 ity no anatanterantsika ny fifidianana raha ny tetiano ny resaka fifidianana zany raha tsy misy ny fiovana raha tsy misy ny sampona dia ny fifidianana filoham-pirenena tsy maintsy hanomboka voalohany amin'ity taona 2024 ity. Efa nanomboka tamin'ny 2 Desambra ny fahanavozana lisy mpifidianana ho an'ny isaky ny tanàna ho an'ny isan'ny commune zany raha faharisiana aloha raha ohatra hoe vahoaka Ambotrimanjaka manokana izay arahabaina manokana eto aloha dia azo lazaina hoe marisika ny vahoaka Ambotrimanjaka amin'ilay resaka firotrano anatin'ny lisy mpifidianana fanaovana an'ilay refonta. Ny antony dia zao hoe ohatra niteranay manokana zany amin'ny mahaben'ny tanànanay moa amin'ny olom-boafidy anay dia evena hoe adidy sy andraikitra mihitsy miaraka amin'ny ekipanay ny atoerana ny manentana ny olona ary manara-maso fanatanterahana ny fanavozana ny lisy mpifidianana. Ny zava-dehibe fotsiny dia zao ny hoe mba ahafahan'ny olona tsirairay avy manatanteraka sy manana ny zoany amin'izany resaka fifidianana zany satria azo adino hoe ny mpifidy moa zany manana anjara lehibe sy goavana amin'ny izay fametrahana ny olona izay tiany hitondra azy zay eto amin'ny tany sy ny fanjakana mba hisiny ny safidiny ara-dalàna. Dia izay hoe zahay zany zao hoe hatreto aloha raha ny commune Ambotrimanjaka manokana efa mahatratra hatrany amin'ny 20 isanjato mahery any zany no tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana izay irahana moa manatanteraka amin'ny boriboritany sy ny ireo agent rehetrarehetra zay natsanga seny anatanteraka an'izany fanavozana lisy mpifidianana zany. Fa zatra tsara marihana fotsiny zany hoe ny commune eny ambanivohitra tahaka anay aloha zany dia satria zany commune haitsenjery tsara na ny fokotany na ny mpitondra na ny vahoaka azo arahana maso tsara ny fanatanterahana ny lisy mpifidianana sy ny fanavozana azy eny atoerana. Dia hatreto aloha zany raha fanavozana lisy mpifidianana hoe ny tanàna Ambotrimanjaka manokana izay miara-miasa amin'ireo tenenareo ny boriboritany dia azo lazaina hoe tsy dia manana olana aloha zay hatreto ngambany raha tena marina. Nanao ahoana indray ianao amin'ny commune Lasora mikasika an'izay hoe fisoratana anarana anaty lisitra izay? Mavitrika ny olona aloha ny amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ary izahay ihany koa ny fotony tsy mianona fotsiny hoe ireo olona izay manatanteraka ny fisoratana ny lisitra no mandeha manantona fa miampy ihany koa ny fanentanana isan-karazany
zay ataon'ny commune sy ataon'ireo olo-pirenena maro samihafa ny amin'ny fanentanana satria adidy masina eto anatrany firenena ny mandeha mifidy ary nefa raha tsy voasoratra anaty lisy mpifidiana ianao tsy afaka mifidy nefa na izany na tsy zany mampametra-panontaniana satria atreto dia 5 sy 4 no voasoratra anarana hatramin'ny 1 Desambra nefa tamin'ny lisy mpifidianana teo aloha dia mihoatra ny 3 alina ireo olona mitra ny 3 alina ireo olona zay voasoratra anarana tao anatin'ny lisy mpifidianana teo aloha. Mety hoe anton'izay. Ny anton'izay dia tena mbola eo ampanaovana fanadihadiana sy fisainana lalina satria ny mponina lasora mitombo andro manalina. Ny commune lasora dia manome permis de construire hatrany amin'ny 200 hatramin'ny 300 any isa-taona. Zany hoe tokony isa zany ny fitombon'ny mponina nefa hatramin'ny 30 ny volana Desambra dia nihena ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana. Zany hoe ao anatin'izay mety misy ve ny olona malaina nefa ataoko hoe miezaka ireo sefim-pokotany sy ny olona rehetra zay manana andraikitra amin'ny fampisoratana anarana andreo olondreo eny anivon'ny fokotany manao ny asany atsaka sy andavany. Zany hoe atreto raha ny fahitako azy dia zao hoe tokony isy aloha zany ny fanafainganana atao anatin'ity ray volana ity ny fomba fiasa ao anatin'ny fanatanterahana ny fisoratana ao anatin'ny lisy mpifidianana satria raha ny zavatra hita dia maro ireo olona ny tsy ao an-trano hoe mandritra ny ora fandalovandreo olona eny amin'ny nivon'ny fiarahamonina satria ny commune tahaka anay na dia ambanivohitra ary dia azo ambara hoe commune dortoir. Zany hoe ireo olona ireo tsy ho ao an-trano foana mandavataona na andavanandro fa rehefa tena hoe farany herinandro zay vao eo zany le olona ka amiko manokana izay angamba ny mety antony be dia be mahatonga n'ilay hoe fienana mihoatra ny lisy mpifidianana teo aloha ho an'ny commune lasora manokana dia misy ny fandraisana andraikitra zay ataonay ny amin'ny fanentanana ireo olona ireo andeha anantona ny fokotany isaky ny weekend zany raha ohatra ka hoe tsy afaka izy ireo amin'ny andavanandro. Anisan'ny voakasika kaiky amin'izay hoe resaka fifidianana izay ihany koa ianareo be ny tanàna ahoana indray ny fahitanareo ny fomba fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Raha ny ankapobeny aloha ny tena hoe fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy dia efa nambarako tamin'ny aina aman-jery tahaka an'izao fa misy mary any zavatra lesika satria io ange ny fanavaozana lisitra mpifidy dia ny amin'ny tanàna anankiray misy mpitondra eny misy olona mahafantatra ny momba ny mponina eny ary maitsy enjera zany hoe fahafantarana ny mponina zany fa ny olona fotsiny indraindray dia ohatra ny hoe tsika zany rehefa manao zavatra dia tsy avany fotony no alaina adiadiana na hoe ifampivoriana hoe inona no ataontsika mba hahafahantsika manavao lisy mpifidianana fa io zany stratégie avy aty amin'ny senimo zany no ampiarina eny amin'ny tanàna ary zay no mahatonga ana io sarotiny hoe tsy maintsy manara-maso akaiky fa na ny olona manao fanadiadiana ny agent recenseur ary nge midina any amin'ny fokotany tsy mahalala an'ilay fokotany koa tena tsy fantan'ilay fokotany na dia hoe agent recenseur anatin'ny commune Ambotronmanjaka ary izy ohatra hoe ary amin'ny fokotany farany avaratra izy no mipetraka any amin'ny fokotany farany atsimo izy no manatanteraka ilay fanadiadiana dia zay zany hoe tena hoe lesoka ary zay no mahatonga an'izy hoe tsy ahatratra an'izy 100 isan-jato arak'izay teneny be ny tanàna ny alasora zay be da be ny olona nge mivoaka maraina dia ny alina vao tonga dia eo amin'izay anao vao mijery amin'ireny hoe inona ny tokony atao mba hahafahanao mahatratra an'ilay olona tsisy misy agent recenseur izy mandalo fotsiny izy androany tsy atony mianina dia izay tsy miverina ntsony izy raha tsy ianao zany mbailo mba hoe misy namana eo dia anontaniana hoe ahoana ny fandehanareo afa anazy satsia fa zay fotsiny zany problème l'izy hoe le paikady zany le stratégie nanaovana an'ilay fansana mihitsy zany no misy lesoka satria averiko foana rehefa manao zavatra ohatran'ireny dia aloha miaingatra any fotony ihany hoe ahoana ny paikady mba hahafahantsika manatanteraka ny raharaha ny activité sahala amin'izao mba tsy isin'izay lesoka
tsy hoe resaka fifidianana mba tsy isin'n'ilo hoe ho latsaka tsy ao anatin'le lisy mpifidianana ary io moa isaky ny vorony fo ny sefokotany de mampita zay foana zay mamory sefokotany de zay foana hoe am'izao fotoana zao ohatra misy raha kotsy raso tsy tafidro anatin'isy mpifidianana na hoe mininy izy tsy latsa tsy hoe isoratra ao anatin'ilay izy fa raha pitsy raha afaka pitsy misy havany latsaka akaiky ao eo vo isahirany de samy vita koa ny misy amin'zareo koa mantsy manenjikisa fotsiny zay hoe manenjikisa koa la izy manampy an'izay koa reo azan recensier reny misy mitaraina mihitsy izy misy mitaraina mihitsy izy hoe le karaha mantara ny sefokotany mihoatra amin'ny azan recensier tsy manana nininy izy nefa de terena ho lany andro ao anatin'ilay andro amin'ny asa fivelomana zay raha ntsika malala eny ambany vohatra ny fahitako anazy a tena lay hoentomanana sy le fitaovana mihitsy ny tsy ampy ny agent recenseur zay tokony anatanteraka n'lay fanisana iny fotony satria raha nitako eny alasora zao miara misala daholo ny pokotany secrétaire pokotany ny agent recenseur ny rehetrarehetra zany miara misala ao anatin'le izy mba anafainganana amiko manokana zany tokony no saintsaina ihany hoe tokony mihoatra noho izao zany ohatra ny agent recenseur tokony mirecruter ny seni afaka anatanteraka n'lay fanoratana anarana ny isenjehana mihoatra ny isa amin'ny efa misy a de jerevana zao hoe mbola tsy tratra ny fehitrisa fa tsy maintsy mbola ampitomboina indray lay andro a zay anoratana n'lay mpifidy ao anatin'ny lisitra zany hoe ny anton'izay a matetika tsy hoe fautin'le agent recenseur fa rehefa mandalo izy zany ohatra hoe androany ka tsisy olona tsy afaka niverina intsony izy zany niverina rehefa mba weekend mba ao am'ireo tokantrandreo mba afaka anoratra ny anaran'ireo olona ireo raha ohatra reo olondreo zany ka hoe kamokamo ohatra andeha anoratra ny anarany eny am'fokotany ary mifokotany ihany ko ve rehetrarehetra satria zay mantsy no fanarana tamboalohany hoe tokony vo weekend ny fokotany amin'ny farany herinandro na sabotsy na lady mba hahafahan'ny olona tonga ao manoratra ny anarana nefa rehefa tena mandalo ianao ne eny amin'ny fokotany rehetra eny tsisy fokotany mivoasabotsy alady zany inona no mety hoe anton'izay mety hoe le fiomanana tamin'le izy mihitsy ve tsy ampy sa hoe tsy nisy mihitsy sa voalohany aloha tsy ampy ny fanentanana tsy ampy ny fanentanana ary faharoa manarakarak'izay ihany koa mba reraka koa reo olondreo amin'ny fanatanterahana ny asany fa mitety an'io fokotany io any tsy mory ary rehefa mandeha mitety fokotany ianao mandeha tongotra fa tsy hoe mandeha tomobile akory ary ny fotoana laninao aminatina tokantrano ray a de tena betsaka satria raha ohatra ianao tonga amina tokantrano indray tsy hoe tonga de hoe anomboka mbola manao ody azafady sy ny sisa rehetra mandany fotoana zany rehetrarehetra zany tokony ho calculena tsara amin'ny isan'ny mponina ny agent recenseur tokony atao ary eo ihany koa maninona moa le izy zany ny tarina fa maninona ny tsy nampitomboina ny karama sy ny atao hoe ireo olona izay tokony anatanteraka anazy tao anatin'ny fepitoana voatondro mba tsy hitaran'le izy tahaka zao raha anareo inona zany ny azo antokanan'le hoe nitarina ray volana indray le fanavaozana ny lisitra nefa efa nisy roa volana teo zany na mahery teo na manana zay hoe fanavaozana tanteraka n'lisy mpifidianana izay ka amiko manokana aloha satria tsy tratra ane le fehitrisa tsy tratra le fehitrisa raha tsy diso angamba mbola valy tapitrisa eo ny mpisoratra anarana voafidy nefa telo ambe folo tapitrisa eo no mbola betsaka ane zany olona tsy voasoratra anarany zany zay no antony anankiray ka ozy izy hoe tokony angabantsika aiakalesona ao anatin'ny fanatsarana ny zavatra tahaka tony satria fiainam-pirenena le izy ary iakina no avin'ny firenena raha pitso raha afaka pitso tsy tokony atao kitoto ka izay mihitsy ane le nambarako teo hoe makoatra zay fa voalazantsika amin'ny rahalahy zay hoe le izy nge raha ohatra hoe atalohany hoe anao anavao nisy mpifidianana tsika ny seny zany tokony le rafitra mihitsy zany tokony se refere tany amin'ny fotote teny anivon'ny commune teny anivon'ny fokotany hoe anisan'ny mponina mpifiditsika ahoana ny heverinareo ahafahana manatanteraka an'io zay ny anankiray faharoa le motivation tsirairaiky io tena kely tsongofo tena tsongofo n'olona fa tsisy andevy latampikanina ozy fitenenana fa miasa tsiomana hoe maharary
noho izany a rehefa manana ampytaona izy de mety ho tanterahany tsy manana izy a tsy maintsy mety etany asa fiveloany amin'ny fahasarotan'ny fiainana raha malala akehitriny. Mbola misy ihany koa ny commune, ireo commune mbola tsy manana ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao kanefa ny fifidianana tsy ho avy. Ahoana indray ny fahitanareo an'izay zava-misy izay? Tsotra be le izy resaka politika satria atoko-panohatra ny hoe lanontany amin'ireny commune izay tsisy ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao reny, ny anova ben'ny tanàna tim ho lasa olo-kafa ary ve eritreretina hitetahana lalana ka maika fa hoe efa ohatran'izay. Amiko manokana de tena hoe tsy fanajana ny demokrasia sy ny tantan-dalàna ny zavatra tahaka izany satria mila olom-boafidy ny tatana ny tanàna, izay no voalaza ny lalàna ka ny tsy fieverana n'izany a sy ny hoe tsy fieverana ny didim-pitsarana satria didim-pitsarana no mandiratra fanjakana raha ny tokony ho izy namerina ny fifidianana tany amin'ireo commune zay tsy nisy an'izany ben'ny tanàna zany a de nefa tsy niraharahiana le izy tan-tan-dalàna ve zany Madagasikara petraka ny fanontaniana. Lizy moa zany tahaka ny zavatra rehetrarehetra misy etanitany sy ny fanjakana li zany de tena zay hoe tsy firaharahiana sy tsy fanarahana le lalàna misy le na code électoral na ny lalam-panorenana hoe rehefa tsy nahazo tsy voafidy tsy afaka nanatanteraka fifidianana tsy nanana olom-boafidy a tamin'ny tanàna anankiray na commune anankiray a misy fihezan-dalàna mametra za mihitsy ny hoe am'izao izy ny tokony atao ny fifidianana ben'ny tanàna eto sy hatreto a zao ny fomba fanatanterahana azy fa ninona tsy nijerena moa le de tsy natao de ny olona koa moa zany afaka tsy afaka manoatra ny ninona moa ny olona fa zay no ataon'ny mpitona fanjakana de janona am'izao izy misy tsy fafanarahan-dalàna zany tena ao anatin'izay misy lalàna tokony hotanterahana nafahana nanao any fa fifidianana tamin'ireny tanàna reny ninona antony tsy nafahana ny fidina hoe nametraka ny mpitondra teny afotony. Taratra sahady reny a ny amin'ity taona 3 ity mampisaina satria efa taona atao hoe 3 taona zay no tokony anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna tany amin'ireny toeran'ireny tsy nisy ny finiavana amin'ity taona 3 ity raha ny voalazan'ny CENI de tsy mbola afaka anatanteraka fifidianana izy raha ny teti-bolo eo am-pelantanany ingane mba tsy ho toy izay ny zavatra hitranga raha tena hoe mieritreritra ny tan-tan-dalàna ity Madagasikara ity. Miresaka teti-bola misy moa ny hoe manome sosokevitra mina raha ny any amin'ny présidence ny any amin'ny fiadidinan'ny repoblika na ena ny teti-bola na misy teti-bola ena fa tsy tantaratra ve zany hoe mitady tsy tetezamita izao fitondrana izao matoa tsy mila tsy tadiavam-baholana mety tsy ampy ny teti-bola eo am-pelantanan'ny CENI anatanterahana ny fifidianana. Amiko aloha hoe zay hevitry ny mpitondra fanjakana heviny zay fa mahatonga apetraka nge CENI ary zay zany mahatonga ny vondron'olona samy hafa na vondrona politika eto Madagasikara miahy am'le fifidianana. CENI ange eo mahaleo tena izy maninona moa izy tsy manery ny fanjakana hoe zao ny teti-bola tokony ny CENI any mielaborer ny budget ahafahany manatanteraka ny fifidianana eto Madagasikara na présidentiel io na inona fifidianana avy eo na premier tour na deuxième tour ahoana moa tsy ahafahany métablir an'izay a budget zay de napetrany fotsiny hoe teneny hoe 48 milliards ny vola eo am-pelantanany CENI tsy ampy ozy raha izao voatebolo zao a no afa manatanteraka fifidianana tsy ho vita ny fifidianana eto Madagasikara tsisy fifidianana na ahoana moa izy tsy hanery ny fanjakana amma mahaleo tena azy anjarany zany fa matoy tsy afaka manery ny fitondram-panjakana za aloha raha izany eo amin'ny toeran'ny CENI de mametra-pialany inona moa zany nataonao ao apetraka eo ianao antity anankiray anatanteraka fifidianana tsy afaka anatanteraka fifidianana gina ny ipetrahanao eo ka le fahaleovan'ny tenan'ny CENI mihitsy nge ka zay fahaleovantena rehefa tsy hanananao zany le fahaleovantena alao mijanonako tsy hitako ohatran'ny olona mena andraikitra anankiray ianao ianao zany de tendrena ho mpamily fiarakodia tsy misy fiarakodia omenanao tsisy karama omenanao inona zany ipetrahanao tsy alaonao mitady hafa toerana hafa alao zany hijanona tsy
tsy ho tenenao mpiamely fiarakodianao ahita aminao satria tsisy ny fiarakodia entina karamako tsy omenao na omenao ara tsy ampy anao tsy aloha tonga de mitsangana tsy manao na aloha tena zay ihany ny vahaolana hitako hoe rehefa tsy havita fividianana senia de za olon'olon-dehibe olona mana-tsaina manam-paizana manam-pahalalana mambra rehetra ao anatin'ny seny io tsy hitako mihitsy ipetrahanao mandany volam-bahoaka fotsiny eo. Ho fanampiako an'izay teny maire zay a za zany eto manontany tena hoe maninona no tsy mamoaka ny tarehimarika ara-bola zay ilaina ny seny amin'izao fotoana izao a mba ahafahana manao fifidianana. Miteny izy a ny tarehimarika sy ny vola eo ampelantanany hoe azony ampiasaina fa hatreto anie mbola tsy fantatritsika mihitsiny hoe ohatrinona marina no ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ho avy ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana be ny tanàna sy ny fifidianana ihany koa mety hoe amin'ny 420 ny solombavam-bahoaka. Hatreto tsika rehetra dia mbola tsisy mahafantatra ao anaty loi de finance moa zany tsy voasoratra tsy sora-bolany amin'izany zavatra zany nefa raha tena marina ny seny iny tokony amoaka ny tarehimarika amin'ny vola ilainy amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Nefa hatreto mbola tsy izay no teneniny fa hoe tokony ho amin'ny 17 volana novambra ka hatramin'ny 17 volana desambra ny anelanelan'io ny fifidianana zay tokony atao de izahay tsy manam-bola anatanterahana ny fifidianana ohatrinona le vola anatanterahana le fifidianana izy miteny hoe andeha hiezaka ifampiresaka amindreo mpiara-mombonantoka maro samihafa fa alohan'ny ifampiresana tsara ihany mahafantatra hoe ohatrinona marina le demandena de ho aizy tsika. Inona no mety anton'izay hoe tsy mamaritra ry zareo tsy hamoahany hoe zao marina ny teti-bola ilainay de tanteraka fifidianana. Vonona ve izy anatanteraka le fifidianana marina tsy fantatra fantaniana daholo any no mipetraka ao aorianan'izay fa tsy misy mihitsy zay afaka aminany be ny tanàna ety amin'ny ambanivohitra ka hoe afaka aminany zay zavatra ao ambadika zany rehetrarehetra any fa ny tsy fanatanterahana zany sy tsy filazana an'izany efa mahatonga foana ia. Mbola amin'izay hoe fiainam-pirenena zay de resaka an'ity taona 2024 ity isika ahoana ny fahitanareo an'ity taona 2024 ity ahoana ny kisarisary raha iroso amin'ny fifidianana isika inona ny zavatra mety iseho raha mandatsy iroso amin'izay fifidianana izay kosa ny mpitondra ankehitriny mbola inona ihany koa ny zavatra mety iseho. Zalo amabe ny tanàna namboto manjakana raha amin'ny mazahana manokana raha hoe efa napetraka taona 2024 fataonany fifidianana zay aloha zany de apetraka tsara zany zay olon-dehibe ny lalàna mametraka an'izay mpitondra olon-dehibea mpitondra manam-panahy mpitondra mahafantatra tsara zay tokony atao tantany sy ny fanjakana fa zay nametrahana azy amin'ny fitondrana. Raha ohatra zany ka tsy hatanteraka ny fifidianana tsika amin'ity taona ity de tsy hitako hoe ireo rehetrarehetra eo zany de foana momba azy tsisy tokony mampitondra zany hoe tsy hanao fifidianana tsika kanefa ny kisarisary mety iseho raha tena izy raha iroso amin'ny fifidianana zany tsika de tokony apetraka tsara hoe ahoana le fifidianana tena ahafahan'ny rehetra manaiky ny vokatry ny fifidianana hoe fifidianana ara-dalàna madio fifidianana mandeha araky ny fahamarinana fifidianana mandeha araky ny kôdy elektoral rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana fifidianana eken'ny be sy ny maro zay zany tsy maintsy apetraka misy antsoantso be da be ao hoe andao tsika hanao fikonan-doham-pirenena ahafahantsika mamaritra tsara hoe ahoana ny fomba hitondrantsika sy ametrahana an'ity resaka fanatanterahana fifidianana ity. Mila enona ny olona satria ny hevitry maro matakadavatra ary matoa ny olona manana ia am'zany de tsy azo atao hodina tsy hita tahaka ny tombo manga vory vahoaka mihitsy zany. Faharoa raha tena inena tsy hisy ny fifidianana ny tontolo ity mazava be raha ny toe-javatra misy eto Madagasikara tsika rehetrarehetra afaka mamina ny fiainam-bahoaka amin'ny atsiporiany ahoana ny mety hoavon'ireo olon'ireo hojerena am'izao reo zao ny zavatra fa iainantsika mila mandiny tena tsara tsika zany ny fifidianana zany de tokony hisy de fifidianana eken'ny rehetra fifidianana miseho sy tokony atao ny tany sy ny fanjakana eto Madagasikara. Mitovy hevitra tanteraka amin'ny mairany Ambotro Manjaka ako ny fifidianana de tokony eken'ny rehetra ny valiny nefa
vao miandotsika zao a taona volana janoary a de jerevo ny tension politique zay misy am'izao fotoana izao. Tsy te hiverina amina resaka polémika ohatra hoe nisy ny toriteny sy ny etsika nataon'ny FCKM ohatra teny amin'ny kianjana Tsonjombe de misy ny atao hoe alahelo fatezerana tao anatin'ny toriteny zay nisy teny. Zany hoe tena manamarina ny zavatra nitranga teny Antsonjombe fa tokony isy ny fifampiresana. Raha toa ka ohatran'ireny tokony isy ny fikonan-doam-pirenena. Mbola nampiniavana zany ve zao fitondrana zao satria efa betsaka ihany nge zay antsoavina atao zay nirosoana fikonan-doam-pirenena nefa tsisy valiny atreto fa misy. Atreto de manao antsoavy foana. Tsy sasatra satria amin'ny maha-olo-pirenena amin'ny maha-ben'ny tanàna de ny asoa ny vahoaka hoentina no imasoana. Ka ninona atao hoe anamafy sofina anamafy fo ny anjarantsika sy ny anjaranay ben'ny tanàna tiako Madagasikara de ny manamafy ny antso zay nataon'ny Flora Valomanana tiako Madagasikara ny tokony ionana andatabatra boribory anatanterahana ny fifampiresahana ahoana no hitondrana nyty firenena ty satria zao ane io zany zao ohatra hoe miteraka resabe ny resaka fanisana ny mpifidy manentana ny tiako Madagasikara ny olona mba hifidy hisoratra anarana atreto nefa tsy tratra ny tanjona misy olana any aho zany tokony hifampiresahany satria ninona tenenana ny liste électorale no azo ambara hoe base ny resaka fifidianana de efa io sahady fa misy zavatra tokony hifampiresahana hoe ahoana ny tokony atao mba ahafahantsika mandroso bebe kokoa ao anatin'ny fanisana ny mpifidy izahay manara-maso ny fotony eny. Mety miasa ady ve ireo olona sasany tsy ataoko hoe mety tsy maharisika ireo amin'ny resaka hoe doublon satria mbola tsy adin'ny olona ny resaka doublon sy ny osika tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 mety misy fofopofon'izay ve ny antony mahatonga an'ireo olona sasany ireo mahatonga ny ohatrany hoe fienan'ny mpifidy hisoratra anarana amin'ny komina Lasora ohatra. Tsy azo laviny zany tena tsy azo laviny zany ary anisan'ny aiampetraka tokony hifampiresahana. Zay ane mifampiresaka ane tsy maintsy ihany foana ny vahaolany hitondrana mba tsy hirosoana any anaty krizy. Eo ihany koa ny ankoatran'izay hoe eo le président Ravalomanana moa niteny tamin'ny kabary zay nataony tamin'ny fiara-banatratry ny taona hoe aoka mba tsy ho commission électorale nationale fotsiny ihany ianareo fa mba tena piatra le indépendant tokoa ve ohatra ny CENI am'izao fotoana zao ary tsy io ihany no ndresahana sy mampiay ao anatin'le izy ohatra fa eo ihany koa ohatra ny membre ny ACC. Zany rehetrarehetra zany tokony hifampiresahana daholo satria vo tsy ela akory nisy ny azo raisina fa tsy mitombona na zavatra ohatrakoatran'izany ka mba tena tsy siny ny aya aleo miantso satria ny fifampiresahana sy ny fionana tabatra boribory alohan'ny zavatra rehetra no anisan'ny vahaolana tsara indrindra sy fahendrena indrindra atafavoaka n'ity firenena ity. Raha tsy manaiky ary raha ohatra hoe tsy mety hiroso amin'le fikonan-doam-pirenena ny mpitondra inona sary mety iseho zany. Ny zavatra tiako hanampiana zay resaka indrala zay aloha ny zany tokony no apetraka tsara hoe omeo antoka aloha ny mpifidy omeo antoka ny mpifidy fa tena fifidianana marina sy mangarara no ataotsika zay hoe zay ny anankiray faharoa tena apetrao tsara izy hoe manana an'izay zo zay ary ny safidy ny mpifidy ihany no antokana afa-tsika mametraka ny mpitondra tiany hitantana azy ao anatin'ny fehim-potoana voalazany lalam-panorenana. Meo antoka ozy izy Andriamatoa ben'ny tanàna anome antoka ohatra ny iteny ohatra ny mpitondra aleo tsy adinotsika fa be da be ny fampanantenana natao zao mpitondra zao tsisy tanteraka ka na iteny ary ve ohatra ny mpitondra ame antoka ny voaka isiainy very zareo satria ny fampanantenana pokaty ary be dia be ka zay lena nanaovako antsoava hoe meo antoka ny mpifidy ny amezana antoka amin'ny mpifidy zany de zao ny olona atao hoe lany mpitondra aloha de tsy maintsy mahazo ny majorité atsasa manan'ila
fa re olona tsasa manan'ilo reo tsy azo anaovana tahaka an'izay lasa araka ny tenen'ny be ny tanàna teo efa ampy azy e fantany daolo ny zatra mety hitranga efa hita zany mba herovana an'izay tsika eny samy tsy misy mieritreritra hoe iza no apetraka eo anatin'ilay fitonana safidy-bahoaka natao menantoka aloha ny mpifidy rehetrarehetra zany hoe zatra takina sy tadiavina zany zao aloha de zao ny hoe fikonan-drom-pirenena ahafahana mamaritra tsara lalam-pifidianana ahafahana mamaritra tsara hoe iza no hitondra amin'ny resaka fifidianana amin'ireo senira eo ny ACC ahoana ny fomba hitantanany ny fifidianana ahoana ny fomba hananganana sy ametrahana ny olona ao anatin'ireo entité reo mba tsy isin'ny aia mba tsy isin'ny zavatra efa lasa efa hitatsika tao anatin'ny seni any ange nanambarana zany nisy doublant zao tapitrisa atao hoe ka eritreretinao hoe raha ao anatin'ny fifidianana présidentielle fotsiny zany zao misy doublant ndray roa tapitrisa be da be igny zany tonga de lany premier tour ianao apetraka ao fotsiny zany ity zany efa doublant tonga de efa misafidy fotsiny tonga de efa hisaina fotsiny vatonao na iza avita an'izay le izy hoe fanomezana antoka ny mpifidy a tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny fa amin'ny alalan'ny asa indrindrindrindra ary zay le antony tsona le fifampiresahana raha tena hoe olona tsy manana eritreritra ianao anodikodina ny voka-pifidianana inona moa tsy ifampiresahana zavatra tena tsotra ny hoe le mifampiresaka sy mifanantony ary ny tsy fiainona ny hafa ao anatina sehatra tahaka zao satria firenena no tenenina dia taratry ny tsy fanajana ny atao hoe demokrasia satria tokony ifampiaino firenena iombonany tya ary tokony ieno ny hevitry ny hafa indrindra fa ny atokotiko Madagasikara no mitaky an'izany ary atoko mpanohatra antoko a tokony nandresy raha ny tena marina tamin'ny fifidianana filoam-pirenena farany teo ary efa makalesona ny amin'izay zavatra tokony ho avy a ka raha ohatra mahatoko tena sy mahatoko valeur ny olona zay ety efa ny afatra de tokony hiroso amin'ny fanatanterahana izay zavatra angatahana iverenako ihany le fanontaniana teo inona mety hitranga zany raha ohatra ka tsy manaiky hatrany farany miziriziry amin'ny heviny hatrany farany mpitondra satria zareo zao sakana tsy hafahana amrosa amin'le fikonan-doha raha ny hevitra mpitondra moa zany atseto de zay ny tsy hanatanterahana zany fikonan-doha zany de mazava ho azy rehefa tsy hanao fikonan-doha zany ianao de jery eo re vahoaka natatra isany be da be reo ahoana eo atao ahoana inona no ataon'eo ho azo le fesina ve na ho azo arovana ve mety fihetseham-poniny tsirairay avy isam-batan'olona satria zay hoe tia metaka no aviny tia andray an-tanana no aviny amin'ny safidiny izy tsy maintsy za manao antso avy tsy maintsy milosa amin'izay tsika na ahoana hoe tsy maintsy mijery ny hafa tsika fa efa hita zao hoe tsy vitatsika rery ny fampansoana sy mpitondrana ny firenena eto Madagasikara aloha ny tsirairay avy samy andray an-tanana no aviny ny tsy fiainona ny hafa sy ny tsy fanatanterahana izay atao hoe firesahan'izay miteraka atao hoe tsy fifampatokisana eo amin'ny zavatra zay atao tadideo tsara fa ny zavatra atao raha ohatra ka unilatéral misy foana ny voka-dratsiny eo amin'izay voka-dratsiny zay no hoe inona no mety ho impact an'izay eo amin'ny firenena satria tadideo tsara fa itsika ane zao akaiky fifidianana zao somary sahirany na ny vola anaovana fifidianana ary ty moa zany hoe tsy misy manahirana ny mety hoe eritreritra ny zavatra hitranga raha toa ka tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny resaka iopana kely ndraitsika resaka ara sosialy anisan'ny komuna ahitana tantsaha betsaka indrindra ao amin'ny komuna Ambohitrimanjaka misy tantsaha ihany koa any amin'ny komuna Lasory manao ahoana fiampianan'ireo tantsaha ireo amin'izao fotoana izao satria anisan'ny ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ankilabao izy ireo kanefa ny tantsaha anisan'ny fototra ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena manao ahoana fiampianan'izy ireo amin'izao fotoana izao sahirana ohatrin'ny olon-drehetra satria raha ny tantsaha eny Lasory zao misy ny historika tamin'ny heritaona ohatran'izao nisy ny fiavian'ny rivodoza nisy ny tondra-drano nisy ny faharendrehan'ireo voly zay natao tamin'izany fotoana izany nisy zany ny fahasahiranan'ireo tantsaha indrindra tao aorianany
fisiany valanaretina iny. De amin'izao fotoana izao ny zava-misy a, ny tantsaha na tsy tantsaha de tena sahirana. Ny kapoakan'ny vazo hoe ny alasora efa mahatratra 570, misy ary arivo. Ary ny akamaroan'ireo tantsaha mpamboly sy ny mponina izay sahirana iny a, dia indray mandeha sisa no misakafo ao anatin'ny andro iray a, de eritrereto amin'izany ny fahasahiranan'ny vahoaka. Tsy ilaza zavatra betsaka fa le fahasahiranana tsy amin'ny tantsaha rery, fa tena efa miapaka ny ambaravarany olona maro amin'izao fotoana izao. Zay angamba no afaka lazaiko. Ny tena olona ny tantsaha mpamokatra amin'izao fotoana izao de zao ny hoe resaka famolem-bary zany tena mampalaza Nambotra Manjaka de ny vary aloha. Anisany anankiray tena hoe nanahirana anay tena Nambotra Manjaka zao tamin'ny tompamolena 2024 iny a 2023 ity a, de niresaka fanaovana ny barazy a fampidirana ny rano, fanondranan-drano amin'ny tanimbary. Nisy barazy eny Antsapanana tao a, lasa n'le andro ratsy iny vaky le barazy. De rehefa niazakazaka zay a, satria anjaran'ny ministeran'ny famolena moa zany misahana an'izany, nakana ministeran'ny famolena zay, de nanao ny fifampirazana commune efatra Modrapety, Fiambonana, Kadimanga miaraka tamin'ny Nambotra Manjaka, de nandeha teny amin'ny général tsy izay tsezaka natao zany de niona tamin'ny ministra ny vatana mihitsy zay, ny mba hanampiana anay tamin'ny barazy io satria nandaniana vola betsaka sady lehibe any tsy ao anatin'ny budget-ny commune zany satria zatra tonga tampoka moa zany tratran'ny catastrophe moa zany. Fa zay tsy nahazo valiny tamin'ny ministère zay, na tsy nahazo valiny tamin'ny région misahana amin'ny famolena koa zay. De niezaka fotsiny zany tamin'ny herin'ny tena le commune efatra reo a, nanamboatra ny barazy ahafahana mampiditra ny rano nandroka tanimbary ray zay. Faharoa manarakaraka zany, ny tantsahange tsy mahavelona ny tenany amin'ny famoleny manokana e. Zay zany tokony taditsika, raha mpamboly vary izy zany de mety vary ihany nananany, fa ny ankoatran'izay tsy maintsy vidiany. Kanefa jerevy tsara ny fahasahirana amin'ny vahoaka manodidina ny resaka fiarahamonina. Ianao ange tsy manana vola hividianana ny varyko e. Za koa amokatra an'le vary hoe tena tahaka ny vokatra taloha, tsy manana nety manana fanampiana tahaka nisy taloha e. Hoe tia ny zezy, tia ny masomboly, nisy ange zany tamin'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana nytony, avy tadidina tsara zay mpamboly zay tsy miambo amin'izany. Nomena masomboly a, nomena zezika, ahoana ny fanatsarana, raha vary aloha mila rano io, ahoana ny atao mba hanampiana anareo a amin'ny fampidirana ny rano a, le resaka amolenareo ny vary io zany. Fa eny Nambotra Manjaka zao raha vao tsara fotsiny rano eny an-tanimbary, be da be ny olona hoe miankina any daholo a, ny fiompiana gana kely. Ohatra Nambotra Manjaka tsy miompy gana hoe 3 sefatra zany na 10, fa amanjadony a, de eo koa ny 10. Eo zany fikaraman'ny olona isan'andro, ary zay no nasarotiny anay an'io tamin'ny Tanamasana. Misy olona mikarama 7,000 ariary ny olona anankiray isan'andro vao manomboka miditra io rano io, mandra-paritana io, zany hoe misy cercle vicieux anankiray a fiarian'ny olona mihitsy zany tambarina Nambotra Manjaka miresaka fivelomana, fa tsy ny mpamboly vary ihany. Zany rehetrarehetra zany zany heverina hoe tena tsy nisy tsony fiatohana ho an'le vahoaka Nambotra Manjaka an'le mpamboly a, tsy nisy tsony ny fanampiana. Ary raha mahavokatra vary zany de zay foana tadidina hoe iza ny vidy an'le vary ny zay voalaza zay, arivo zany ny kapoaka vary. Sahirana zany ny olona, ireo zany fampiankina foana ireo. Mpamboly ianao a mila mivarotra, iza ny vidy. Mpamboly ianao a tsy mahavita anao ny fambolenao a, raha vary sy mangazo no volenao a, tsy maintsy any amin'ny écolage-ny zaza sy ny frais-ny zaza andeha hamonjy renivohitra hianatra, tsy maintsy jerenao daholo zay. Kanefa amin'izay hoe mifampiankina ireo a amin'izao fotoana izao zany tsy mety tsony zany zay senina fomba fiveloman'io zay noho ny fahasaranany tsirairay avy isan-tokantrano. Ankoatran'izay hoe resaka tantsaha sy fambolem-bary zay, inona ny ihany koa no mety hoe olana sedrainy ireo mponina ao eo anivon'ny commune tantanareo, manao ahoana ny resaka tsy fandriam-pahalemana? Raha resaka tsy fandriam-pahalemana aloha moa zany Nambotra Manjaka de tahaka ny firenena malagasy rehetra misy mandry tsy fahalemana koa. Ny resaka alabotsy, ny vakotrano,
sy ny sisa commune Ambotrimanjaka zao niezaka nanao an'le resaka hoe éclairage public io de nividy lampadaire reny zay de tena azo lazaina hoe farany tsara n'iny de nijerena daholo ny point noir atao anatin'ny fokotany na metaka zany zay eo ny zato mahery fa am'izao fotoana zao ny folo mahery efa nisy nangalatra de na ianao zany lasa ohatrany hoe miraviravy tanana ihany zany hoe mipetaka koa le de atsiny hainy foana fomba mangalatra an'izy de maherinday no alaverinday ny tarehanany na verindray ny tarehanany zany hoe ny tsy fandriam-pahalema zany insécurité misy anan'Andriamanitra fotsiny hoe tsy de misy fanafena amin'ny tampedina loatra eny Ambotrimanjaka satria miezaka amin'ny herin'ny teranay zay no mampiasa ny carte mobile ny police communale eo koa moa fiaraha-miasa amin'ny gendarmerie nature zay azo lazaina commune moa zany zay afaka amin'n'rasaina afaka miara-miasa ihany ny fokon'olona sy ny andromasy fokon'olona eny nature. Ho ana lasora ny resaka fandriam-pahalemana anisan'ny tena natao vaindohan-draharaha hatramina ben'ny tanàna satria tena lasora talohan'ny naben'ny tanàna eny fa na de efa ben'ny tanàna ary ny tena de nisina fanafiana ny tapy-adiana niezaka zahay tao anatin'izay telo taona zay nijery vahaolana hoe ahoana no ahafahana manova ny poste de la gendarmerie ana lasora ho lasa brigady eran'ny tena ny commune irery no nanao ny foto-drafitr'asa zay napetranona ny brigade de la gendarmerie am'izao fotoana zao jiro tsy latsaka ny zato isa-taona éclairage public Jirama no apetraka amin'ny fokotany rehetra eny lasora mba ahafahana mife ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny panneau solaire efa nisy 200 mahery ihany koa napetraka teny amin'ny lasora fa le panneau solaire tena lasa ny mpangalatra ny manjaka aminy na de atao aza hoe misy ny andromasom-pokon'olona misy ny ezaky ny polisy misy ny ezaky ny gendarme le fahantrana tena lalina le fahantrana ny mahatonga n'lay atao hoe ino moa zany le fangalarana ny atao hoe fananany ombonany reny de tena misy le mangalatra ary zao ny zavatra misy noho ny tsy fisinasa am'izao fotoana zao de misy ireo tanora maro zay atao hoe mivangabao midonanapona lasa mindrona makany anatin'ny resaka fidoroana zava-mahadomelona hita zany tamin'ny ezaky ny zandary farany teo ny amin'ny atratrarana nireo olona zay mpivarotra rongony eny alasora ireo akizy ireo rehefa tsy mahazo vola amin'ny ray aman-dreniny zay efa sahirana ihany koa de any amin'ny resaka alatra any amin'ny resaka atao hoe filokana fidoroana any sisa no lasa hoavin'ilay tanora zay tena mampanahy be mihitsiny rahay miezaka ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe inona no tokony azo atao am'reto tanora reto mba tsy ironan'izy ireo any amin'ny fifohana zava-mahadomela satria anisan'ny zavatra anankiray tena mampirongatra ny alabotry io fifohana zava-mahadomela io na misy ara ny ezaka zay ataon'ny mpirandro filaminana ena lasora misy foana mitaraina ao anatin'ny fokotany roapolo ny fokotany ao anatin'ny commune lasora ny resaka vakitrano isan'andro mety ahitana tranga firy isan-kerinandro no isam-bolana zay hoe vakitrano zay ataoko hoe ray na roa isan-kerinandro akoatran'izay tsy mitaraina dia isina zay vakitrano zay foana eny amin'ny fokotany maro samihafa nefa eritrereto fa ny gendarmerie sy ny polisy ao alasora ny andromasom-pokon'olona de tena midina ary manao ny aintso zavatra isakal misy ny fisafona fa saingy izay no zavatra misy noho ny tsy fisian'ny asa noho ny tsy fisian'ny atao hoe firoson'ny fahantrana angamba ny tena marimarina kokoa de lasa miteraka any am'le tsy fandriam-pahalemana eny fa na de misy ary ny ezaka maro samihafa zay ataonay ny fotony amin'ny fampanjakana n'izany fandriam-pahalemana zany satria tadidio tsara fa ny mametraka jiro zany ho an'ny daolo be de tena lafo de lafo ary iezaky ny commune manokana izahay zao hatramina ben'ny tanànanay be de be ireo commune tsy hoe mialina akory ireo commune zay manodidina omeny ny fanjakana jiro maimay-pona tonga eny ny Jirama mametaka anazy maimay-pona anisan'ny priorité fa izahay tena miantobila ao alasora tena hoe amin'ny fomba ahoana no anazavana ny tanàna
de tsy maintsy mikarataka izahay ny amin'ny fametrahana ny reny jiro reny ary tsy mba azahoana mihitsiny fanampiana avy any amin'ny fanjakana fa de tena izahay madiodio no miketrika sy mametraka izany. Zany hoe tsisy mihitsy zany fanohanan'ny fanjakana foibe ny commune atao tonga de tsoroka hoe tatan'ny ben'ny tanàna timma. Le izy aloha tsy hoe tsy misy misy ny atao hoe fanohanana ho anay aloha zany nisy ny zavatra azo saingy kosa raha ampitahaina amindreo commune Aravavy de ozy izy hoe raha misy manome zavatra anao izy moa ny fitenenana de misaotra foana fa saingy kosa mampiezaka amin'ny teny zany ahafahany mampisongadina ny commune tantanany teny. Maraparana fandaharana sika satria efa mandeha de mandeha ny orana izao fotoana izao tahaka ny mahazatra dia mafatra fohy na famtinana ny zavatra nyresantsika dia afatra fohy ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izao fiandovan'ny taona izao sy fiatriana an'ity taona vaovao ity ihany koa no apetrakatsika ao anatin'izay famaraparana fandaharana izay. Raha ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika ary malagasy amin'izao fotoana izao dia anisan'ny zavatra lehibe mba apetraka angambany de zao ny voalohany aloha ny fiainoantsika ny hafa de ny fahaizana mandray ny hevitry ny hafa, fahaizana mandinika tsara sy mamakafaka ny hevitry ny hafa zany. Firenena iaraha manana ny firenena malagasy. Za malagasy ianao malagasy, tsika rehetra monina eto Madagasikara mahasamy manana ny hevitra mba ho ahafahantsika hoe mampandroso ty firenentsika ity. Aza adino zany fa firenentsika aloha amin'izao fotoana izao na voaresaka izay na tsy voaresaka tena miaina ao anatin'ny fantana lalina. Efa lehibe any zahay fa mihoatra ny 90 taona fa mbola tsy niaina toe-javatra tahaka an'izao teto amin'ny tany sy ny fanjakana teto Madagasikara. No zany hoe tsy maintsy mijery zany tsika vahoaka malagasy hoe inona ny antony na tonga an'izao fantrana lalina sy tena hoe mahatonga ny firenena malagasy tahaka an'izao de avy amin'ny alalan'izay tsika no mandray andraikitra taona ny fifidianana ny 3 alohantsika tsy ala am'izay hoe tsy maintsy misafidy tsika ataotsika izay atanterahana fifidianana amin'ity taona 3 ty ary ametraka ny mpitondra antsika amin'ny madio marina sy mangarantsika araka ny safidin'ny vahoaka malagasy. Zao ihany zavatra tenika hoe mandraisitsika andraikitra aloha raisitsika tanana am'izay no avitsika jereo ny zavatra tsy mety rehetrarehetra teo aloha malagasy ianao de malagasy za andao re samy anarina an'izay fahavoazana sy lesoka efa hitatsika sy iainatsika amin'izao fotoana izao isika malagasy. Manao antsoavo ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako tao-pifidianana ty taona 3 ity. Sosy adidy no mifidy nefa raha toka tsy voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana ianao dia tsy afaka ny antanteraka zay zo fototra anananao zay ka de eto manetana ny tokony anananao finiavana ny andeha isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana adidiko ary adidinao ny mandeha manatanteraka zay fisoratana anarana zay satria io no fototra iangana amin'ny fanaovana sy ny fantanterahana ny fifidianana. Faharoa manarak'izay dia manao antsoavy ihany na de kely sy bitika ary ny tenanay amin'ny maben'ny tanàna ho atsika mpitondra fanjakana ny amin'ny tokony ifampidiniana sy ifampiresahana satria tombontsoa iombonana sy tombontsoa ambony firenena no zavatra katsahana amin'ity taona 3 ty andao ifampiresaka tatabatra boribory ahoana no tokony anatanterahana ity fifidianana ity mba ho tsara sy homendrika ny hoavin'ireo akizy rapitso rafakapitso ny hoaviny ity Madagasikara ity satria na tiana na tsy tiana dia miaina ao anatin'ny fahantrana lalintsika ka izay no tokony hoarantsika ary ametraka ny ambopotsika tsiraray avy ho tsy ho zava-dehibe noho ny fifampidinina sy ny tombontsoa ambon'ny firenena ka andao hiaraka satria ny antony dia ny fifidianana eken'ny rehetra sy mangarahara zay ny tanjona makasitraka tompoko.
Eny ary tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarantsika amin'izao alina izao. Angasitra ny fiainanao ny ara-dalàna tamin'ny telo mianadahy-mianaka hatramin'ny farany manome fotoananao indray amin'ny herin'ny toy izao ankasitrahana ihany koa ny vahintsika nanaiky niakatra teto amin'ny fandarana dinika tamin'ny ity alina ity. Veloma tompoko.